Alin'ny alarobia faharoa ny volana oktobra taona 2024 manolotra ny araba tokolasy tompoko vavy ary tonga soa indray atao anatin'ny fandarana zo iteny amin'ity alina ity. Raha vao miresaka hoe 2 oktobra dia daty manatantara ihany koa izany teto amin'ny fiainam-pirenena. 2 oktobra 2024, 2 oktobra 2024 feno eritaona androany ny raha latsaka voalohany tao anatin'ny hetsika fotsy teto Madagasikara ny divana ny fahamarinana sy ny fahadiovan'ny fifidianana sy ny maro samihafa moa teboka maromaro no nitakina tao anatin'izany hetsika fotsy izany. Idiompana bebe kokoa ao anatin'izay ny fandarantsika amin'ity alina ity ary nanasana vahiny mirahalahy izay efa mpitolona ihany koa atao anatin'ireny hetsika ireny. Ny vahiny voalohany dia Andriamatoa Nirina Rakoto Arjona, izy dia birao politika eo anivon'ny antoko Anjomara sy Rivobaovao ary isan'ny nafana fo ny tolona tao anatin'ireny hetsika fotsy ireny ary mbola nitolona hatramin'ny androany. Ny vahintsika manaraka ihany koa amin'ity alina ity dia Andriamatoa Iada Jean Pierre, izy dia mpandrindra nasionaly eo anivon'ny Front de la Libération Nationale na ny FLN. Miaraba nareo mirahalahy ary misaotra betsaka tamin'ny famaliana ny fanasana nataonay teto amin'ny fandarana zo iteny. Rabanao namana ary ny anja ary misaotranao ihany koa nampiatrano amin'izao takariva izao. Tolorana ny arahaba ihany koa tsika rehetra izay any atokantrano any manaraka amin'ny fandaharana ary manasa anareo anaraka hatramin'ny farany. Ia, dia ombako manana ny fiarabana sy ny firarintso rehetra nataony reto namandray ary dia faly miarabanao Andriamatoa Nirina Rakoto Arjona hiara hitafatafa eto. Misaotra betsaka iarinanja amin'ny fanasana ary dia mino fa ny dinidinika azo ataontsika eto dia mba hoan'ny firenena malagasy. Eny are anomboantsika ny fandaharana ary amin'ity alina ity andeha aloha tsy ahivontsika ny zavanitranga tamin'izay 2 oktobra taona 2024 izay atao anatin'ny inona indray hoentsika ny fanadediana tamin'izany fotoana izany dia ao aorian'izay tsika manokatra ny resaka. Hetsika ampilaminana no nataon'ireo avondriny kandida niaraka tamin'ireo parlemantera sy ny vahoaka maro androany. Fampiasa-keza nefa no setrin'izany ka nahatonga ny faratrana tamin'ireo kandidata amin'ity androany ity. Isan'ny naratra ary voto amin'izany kandida filoham-pirenena larana fafito Robela Andy, voto amin'ny mandidina ny maso ary voa ihany koa tamin'ny tongotra. Manameloka ny fihetsika sy ny herisetra niatra tamin'ity kandida ity. Tsy hampemitra ny tolona nefa izany hoy-hatrany ny tenany. Izavaniseho androany dia mbola endrika iray manosika azy ny amin'ny fijoroany hanao ny hetsika eto amin'ny firenena. Robela Andy dia manameloka ny herisetra natao aminay. Marche pacifique no natao teo ary droit universel izany marche pacifique izany. Tokony ataon'ny mpitandro filaminana dia miaro amin'ny olona ataoko hoe raha misy mivarotra ary afaka mivarotra ny olona fa sao dia misy mandroba dia miaro an'ireny no tokony ataony. Tokony misécuriser an'ilay marche izy fa droit universel manao marche. Nangataka teny amin'ny Andia bypass izay nahazo alalana nidina tampoka ny vavahady avy eo fa tsy nahazo nanao atao. Tokotany midy nefa ny Andia bypass io. Nakeny Mandromena indray izay nidina indray ny vavahady fa tsy navela niditra tao. Tany amin'ny Palais des Sports izay za mihitsy ny tany dia hoe malalaka io fa ataovy amin'io ny demandenareo dia tsy navela nanao tany. Dia ny hevitra aiza ary izany. Droit universel, droit de circuler zany universel zany. Izay mbola teo presahana an'ilay commandant-ny gendarme le tanavilagna maniny. Mbola mifampiresaka eo nanontany anazy hoe eny ary-mijanona eto izay fa aiza ary tsika ny fampiresaka. Ohatran'ny cible izy fa teto akaikin'ny lohako teto no nalefany zareo ilay grenade avy any aoriana tany. Na le commandant gendarmerie tonga dia gaga hoe inona tonga dia lasa le grenady.
dia mipoaka teto amin'ny lohako ilay izy dia ny tongotro no maratra dia masoko ny garde corps anankiroa moa feno éclat dia izay ny zavatra manjoanay ka za manainga antsika vahoaka malagasy zavatra eritreretra ohatr'izao mitsanganana edivana eritreretra ohatr'izao nitsanganantsika edivana tsy maintsy mitsangana antsika dia tsy maintsy mitohy fa zao ny zavatra eritreretra sy didi-jadona ohatr'izao izay nitsanganantsika. Tsotra ny fitakiana ataony ivondron'ny kandida ho ny filohan'ny Anjomara sy Rivo-Baovao dia ny ananana fividiana madio sy mangarahara ka tsy hijanona ny fitakiana raha tsy mandresy isika izany efa niohikevitra. Fividianana madio ny tadiavinay izay tsy matahotra fividianana fa mila fividianana madio izay mangarahara izay tsotra be izany efa nisy fanehatra tamin'ny fa nisy mangala-bato teto fantatry ny olona fa nangala-bato nahatongavany olona teo tsy te hiaina an'izany intsony izay tsy tena intsony misy safidy mivoaka malagasy ahodikodina dia misy mangala-bato mandeha amin'ny famarinana ny fividianana izay fotsiny tadiavinay tsy misy zavatra ankoatran'izay hitady toerana inona moa nga misy président amperinasa moa ka hoe hosorona diaka amin'ny toerana tsy mila an'izany izay fividianana madio dia mangarahara tadiavinay dia manainga antsika vahoaka malagasy na hita toerana manerana ny nosy aza variana tsony dia aza matory-tsony fa mitsangana dia adivo ny zonao. Ankilany tonga naneho ny firaisan-kinany nankaherin'ny kandida filoham-pirenena larana fafito ireo vondron'ny kandida ny ariva teo niaraka tamin'ireo parlemantera samihafa ary ireo mpanao politika sy vovonana samihafa fanehoana firahalahiana manoloana ny zava-misy izany ary tsy emotra amin'ny toy ny fitakiana izy ireo izany fanazavana. Izay ny makasika an'iny fanadidina nentina tao anatin'ny zanam-pandarana inona indray iny tantara tsy fanadino ireny satria ny aina ny vahoaka malagasy ny aina n'ireo mpanao politika tia tandrazana ny ady ho ady fahamarinana sy ny fampanjakana ny rariny sy ny marina teto amin'ny firenena fa androany ihany koa Andriamatoa Rahobelinandro filohan'ny Anjomara sy Rivo-Baovao dia namoaka tao amin'ny pejiny ny heviny makasika ireny zavan-tranga ireny toy izao ny nambarany atao anatin'izay pejiny izay fahatsiarovana nitondrana takaitra mahatongay tsy raviravin-tanana tsy ho kivy amin'ny hoaviny ity tandrazantsika ity eritaona katrokan'io izy naratra ho tahaka ny malagasy maro izay niatrika ireny erim-pamoretana mahery vaika nandravana hetsika ampilaminana na ny hetsika fotsy ireny ny joro ny taky ny asy ny fifidianana madio sy mangarahara ary manara-dalàna isehoany ny tena safidim-bahoaka marina mbola lavitra izany tanjony izany ny zava-misy ankehitriny noho izany mbola mijoro isika ary tsy rava akory ny fandresena fa miemotra fotsiny mipetraka ho tantara ary tsy ho avelako verimaina ny rahalatsaka ny rispo sy ny fahasahiana ary ny fandavatena anompo efa nijoroana ho an'ny tanjanaka izay no navoaka ny filohan'ny Anjomara sy Rivo-Baovao Rahobelinandro tao amin'ny pejiny tamin'ity androany ity raha tsy ahivina moa ny zavan-tranga tamin'izay taona 2024 izay ny 6 oktobra taona 2024 dia tsy maintsy nalefa nitsabo tena tany ivelany ity kandida filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany ity noho izay ataontsika hoe fasarotana teo amin'ny ratra nahazo azy teo amin'ny maso moa zany ary voatery tena hoe nitsabo tena lava tany ivelany ary eto ianao Andriamatoa Nirina Rakoto Arjona ianao tamin'izany fotoana izany no ataontsika hoe ny solo tena foana an'Andriamatoa Rahobelinandro filohan'ny Anjomara sy Rivo-Baovao atao anatin'ny hetsika atao ariny indratra nahazo azy iny tonga dia ataoko metefa aminao voalohany aloha ny fanontaniana hoe aty amin'ny ataontsika hoe volana oktobra taona 2024 isika eritaona lasy zay zany no nisiny ireny hetsika fotsy ireny ahoana ny fahitanao ny hoavin'ny Madagasikara sy ny toyantolona amin'izao fotoana izao. Ny voalohan-teniko aloha dia ny misaotra ny filoha Rahobelinandro tamin'ny teny izay nataony satria manambara mihitsy ny maharay aman-dreny azy ny amin'ny farisiany sy ny amin'ny fijoroany mandrakariva
ny anoizana izay tolona efa matimatesana hatramin'izay ary ny tsy hijanonany raha tsy tonga hatrany amin'ny fandresena farany. Ny zava-dehibe azo raisina tamin'ireny tolony hetsika fotsy ireny a dia maro zany ny zavatra azo ambary. Voalohany indrindra aloha dia ny fiarahamientana, ny fankatiavana ary ny firaisankina n'ireo filoha raika amby folo izay nitambatra tao amin'ny kolektif, ary izany dia tena zavatra mbola tsy nisy zany teto Madagasikara, ary mino koa eran'izao tontolo izao dia mbola tsy nisy izany toe-javatra toy izany. Ary na ny vahoaka ary dia hitanao fa tena velombolo, ary nanaraka amin'ny atsakany sy andavany ny toromarika nomen'ireo filoha tamin'izany, satria hitantsika tamin'ny valin'ny fifidianana filoha-pirenena fa latsaky ny 20 isanjato monja no ny fidy zany ny filoha-pirenena izay mitondra antsika amin'izao fotoana izao. Maro ireo fifidianana, maro mifandimby zany tao aorianan'ireny dia ny ohatra ny fifidianana solombavam-bahoaka ahitantsika fa eo ihany ny mpanohatra, ary nahazo fandresena ny toerana maro zany eto amin'ny tany sy firenena, ary reny tolona tamin'ny hetsika fotsy reny dia anisany nampiroborobo sy nandrehitra ny ampon'ny vahoaka malagasy na tonga an'zareo hisafidy ireny olona kandidata ao amin'ny fanoerana ireny, na dia teo aza ny alabato maro isan-karazany fampiasana vola tsy toky soforoana. Dia hitantsika indrindraindrindra eto andreny vohitra ny vokatra fa dia saika lasan'ny mpanohitra avokoa ny député zany eto amin'ny 6e arrondissement eto Antananarivo. Ny hoavy indray zany dia hitantsika taratra amin'ny kabary sy ny faneho-kevitra nataony filoha Robert teo fa tsy raviravin-tanana mihitsy ny mpanohitra fa hanohy hatrany. Ary misy moa fifidianana izay isio indray atoato dia ny fifidianana kominaly ny tiako resahana, izay ananatsika kandida maro manerana Madagasikara, na eo ny atso-jay maro isan-karazany, na eo ny sotasota maro isan-karazany. Hita ihany koa fa tsy tafapetraka ilay fitoniana izay karazana lalana tokony hale mba hazahoana fifidianana maro madio mangarahara ary andraisan'ny maro anjara, dia mbola mijoro ary vonona irotsaka amin'izany fifidianana zany mpanohitra maneho fahasahiana goavany zany eto amin'ny firenena, satria hitatsika ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao kanefa dia mbola samy mijoro ny kandida amin'ny fanoherana, midika izany fahasahiana mandray andraikitra, fahasahiana mijoro eto amin'ny firenena makany amin'ilay fandresena farany izay tadavintsika. Tsy inona moa izany fa firenena tsara tatana, tany tandalana ary hanjakan'ny demokrasia. Na manary ny anja fifidianana madio sy mangarahara no isan'ny tena hoe nambarany filohana Anjomaratsy vaovao tamin'ny tao anatin'ny fanadidina teo iny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena aloha zany dia efa niarahana hita hoe nandeha netin'ilay fitondrana fotsiny tao anatin'ny didohany ilay fifidianana hoe tsy maintsy natao foana, na dia efa nisy ary ny requête BDP napetraka reo tamin'ireny fotoana ireny hoe isan'ny naratra ny candidat Robert tamin'ireny fotoana ireny tsy afaka niatrika araka ny tokony ho izy an'ilay fampelezan-kevitra sy ny fifidianana, nefa dia nandoha caution ary ara-dalàna tsara mihitsy ny maha candidat azy. Izany hoe zany candidat nefa tsy afaka nisitraka akory an'ilay fifidianana, na dia nanao ny fepetra rehetrarehetra raha hoe na dia efa nataon'ny fanjakana miliara ary ilay caution tamin'izany fotoana izany vita ara-dalàna sy ny sisy zany no le fitiava-tanindrazana kanefa reny ny vokany. Hita fa refesiny le mpitondra ankehitriny mihitsy ny ekipa ao amin'ny fanoherana zany, satria zavatra tsy ara-dalàna, satria nahazo fanemorana ihany tamin'ireny resaka tapabolana, kanefa ny mpitsabo azy tany amin'ny Nosy Maurice dia nilaza fa tsy afaka nody aty tanindrazana mihitsy izy raha tsy tamin'iny daty izay niverenana iny, tsy namelana azy akory hanatanteraka ilay propagandy. Ary raha tsaroantsika dia mbola nanesoeso azy tany amin'ny kabary izay nataony eny ny filoha ankehitriny, karazany milaza fa hoe nanao sinema zany, kanefa eto dia te hiverina amin'iny andro iny, satria
raha tsaroantsika tsara dia ny filoha Robella Andry no nanao fanambarana teo Mahamasina raha iandro melohany ny fahavoazana iny. Ny tiako lazaina zany dia nokendrena manokana mihitsy ny tenany tamin'iny andro iny satria rehefa tena dinihina dia nisy ihany koa ny fitofirana tamin'ny alalan'ny balankaotso izay nanjoa amin'ny masony. Izany raha ohatra ka fitofirana amin'ny balankaotso ny jerentsika dia misy izany ny olona mitifitra ary raha misy olona mitifitra dia mikendry ary mikendry mazava ho azy ny masony filoha Robella Andry tamin'iny andro iny. Izany dia manapirofo fa nanelingelina fitondrana mihitsy ny filoha Robella Andry satria fantatra ry zareo tsara fa ny filoha Robella Andry dia olona vonona nitondra le fanovana tanteraka eto amin'ny tany sy mifanjakana ary rahantsika malala moa rehefa tady anohitohina ny famarina toeran'le fitondrana ianao dia manahirana ny hafa dia reny zavatra anseho. Ny tiako lazaina zany dia nokendrena manokana ny fahavoazan'ny filoha Robella Andry tamin'ny daty 2 oktobra tamin'ny taondasy iny. Andriamatoa iada Jean Pierre rehefa nandeha ny tantara moa zany tao anatin'izay dia Andriamatoa Siteny Randrena Soloniaiko sy Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia tsy nanaiky an'ilay hoe fiaraha-mitantana na hoe collégial tao anatin'ny C11 dia teo no tsy nitoviana hevitra dia nitsangana ny collectif Any Malagasy izay ho azy ireo indray zany dia izy 5 atao anatin'ilay collectif malagasy dia miara-manapaka tsy misy hoe iza ny lehibe na iza na fa miara-manapaka fa taty amin'ny ankilany kosa ny firaisankina dia Andriamatoa Siteny sy Marc Ravalomanana zany no ataontsika hoe filoha mitantana sy mitondra ao anatin'izay firaisankina izay miara-manapa-kevitra ry zareo fa manana ndraikitra manokana somary lehibebe kokoa no ny endrehetra ny anankiroa. Ahoana ny fahitanao amin'izay ary an'ilay hoe reny ny ombina tsara ny fampitantana tao anatin'ireny hetsika fotsy ireny taty aoriana ny saraka ny collectif sy ny firaisankina, inona ny sary hitanao atao anatin'ireny hetsika fotsy ireny ary misy moa Andriamatoa iada Jean Pierre miteny hoe maty-momboka fotsiny ve zany reny, tsy Andriamatoa Andry Robella irery ihany akory no naratra tao anatin'ireny ihany koa fa mbola be dia be ny malagasy tadiditsika tsara le goaka teo amin'ny tarehany ny mpiambina ny filoha Robella Andry maro ihany koa no naratra tao anatin'ireny. Ahoana fahitanao azy? Ya tsara aloha Iarinanja no mampahatsiahy fa ny hetsiky ny fotsy dia tsiry-panantenana lehibe teo amin'ny vahoaka malagasy satria maro no nanantena fa isy zava-baovao tsiry indray ny fanantenana ny vahoaka malagasy fa iova ny fitondrana, isy mpitondra vaovao eo ary isy fomba fanaovana politika vaovao. Izay zany raha hoe jerena manokana zany ny fizotry ny hetsiky ny fotsy tamin'ny fomba nisehoany zany. Tsy afaka hifanometsiny amin'ny reo zay ndrotsako candidat tsika tamin'izany satria fantatritsika tsara fa ny ohatranay Front de Libération Nationale zany tao anatin'ny panorama ary ao anatiny zay hetsika rehetrarehetra mikatsaka ny siny ny fifidianana azony rehetrarehetrarehetra andraisana anjara mandeha ampamarinana mangarahara ary mba ho tonga amin'ilay hoe ho ekeniny rehetra mivoka-pifidianana. Ny dikan'izay zany nisy fandraisana anjara goavana ho an'ny FLN raha ny hetsiky ny fotsy reny dia nanisany nanara-maso akaiky niaraka tsara tamin'ilay izy fa ny olana dia ireny ny arahantsika nahita ireny, ny arahantsika nahita fa ilay hetsiky ny fotsy dia tena nafana dia nafana dia nafana. Misy ny tena hoe betsaka ny faharatrana ny fahavoazana rehetrarehetra nanjo azy ary tsy fahavoazana ara-batana fotsiny fa na ara-tsaina na ara-piarambolina amin'ny fianakaviana rehetrarehetra dia miteraka fahavoazana angezabe le fetraikany lay hetsiky ny fotsy rehefa rava ohatran'io zany lay izy le hetsiky ny fotsy tamin'ireny fotoana ireny lay tsiry-panantenana zany tamin'iny fotoana iny dia hoe tsy roso amin'ilay fifidianana mihitsy ary betsaka ny nanantena fa tsy andeha mahitsy ilay fifidianana
satria efa samy resy lahatra nefa ny fifidianana eto Madagasikara ary zany moa novoizinay foana hoe tokony isiny ny resaka momban'ny code électoral mba tsy hahafahan'ny mpitondra mamiravira ny firenena amin'ny alalany fandraisana zanadalàna ohatran'io satria ny gouvernement dia mamoaka ny zanadalàna mifeny fifidianana ka mba isiny zay zany de tokony isiny le hoe le resaka hoe code électoral ary zany novoizinay foana ny fampianana ny tanytan-dalàna ne rehefa mipetraka tsara tsy inona ny lalàna ohatran'ireny de azo atao tsara ny miady aminy fa iady an'le tanytan-dalàna ianao nefa le lalàna mipetraka eo aragoragora de tsisy fotony zany le ady ataonao hoe ampiaro le tanytan-dalàna nefa ilay lalàna mihitsy no tsy mametraka ny fisotron'ny raharaha rehetrarehetra ho any amin'ny tombontsom-bahoaka ho any amin'ilay mangarahara ho any amin'ilay fifidianana azony rehetra ekena midikan'izany tsisy antony zany iadivanao an'la hoe tanytan-dalàna ary fatary tsara fa anisany napisy ny etsiky ny fotsy de ny fampanantenan'ny ny seni nampanantena fa isy fiovana izy zavatra ho karakaraina izy fanovana izy fanarana ho apetrany amin'ny gouvernement tasinana rehetra kanefa mandra-pahatonga ny andro irosona amin'ny propaganda tsy nisy lay fiovana dia nanapa-kevitra zany ny rehetrarehetra hoe ohatra ny ray kokoty fotsiny reto fa andaotsika tsy anaiky nizora ny fifidianana aloha raha tsy mipetraka mariny reo zavatra zay mba efa nangatahana zany hoe mba tokony izorana zany amin'io fifidianana io tsy nisy fiovana ilay izy hatramin'ny andro mpifidianana ary mbola tsisy fiovana la izy hatramin'ny andro an'io ilay tsy fetezana rehetrarehetra zany arinandra ilay etaeta rehetrarehetra tokony nangatahana mandana ny fifidianana misy eto Madagasikara ho azo ny rehetrarehetra andraisana anjara tsy mandeha am'izany tsony mihitsy lay fikarakarana ny fifidianana tsy mangarahary tsy azo ny rehetrarehetra andraisana anjara ary dia tsy mitoetra intsony lay fampanjakana nyreo ataontsika hoe andiny-dalàna zay efa mbany fanarana fa tokony ampiarina foana satria io zao de raha atsika io fa mahita io fa ankehitriny de lasa miverina ny amin'ny resaka fakana ordonnance atsika tsy mazava zany hatram'izao lay fiasan'ny seni izay le natonga ny etsiky ny fotsy tamin'ny reny fotoany reny dia mazava ho azy zany fa rehefa nanao ny didohany ny mpitantana ny fifidianana nampandroso foana lay fifidianana tsy ny raharaha zay fahavoazan'ny olona tsy ny raharaha zay etaetan'ny olona na ny malagasy na ireo mpamatsy vola dia nandeha lay fifidianana dia voatery ny raviravin-tanana ny malagasy tsy magaga ankehitriny raha ohatra ka hoe nanomboka teo de lasa teraka kambana telo ilay etsiky ny fotsy teraka kambana telo ilay etsiky ny fotsy satria nanjary nisy zany ny atao hoe collectif de candidat nanjary nisy ny hoe firaisakina ary misy ireo vahoaka diso fanantenana tamin'ilay tolona zay tena azo lazaitsika fa hoe nitsahatra teo mahitsiny dia ankehitriny afaka sokatsitsika ho matinonoka mahitsy lay tolona satria nanjary zany lay candidat rehetrarehetra izay efa nilaza fa tsy hirotsaka amin'ny fifidianana reo fikambanana maro zay miara-manaiky hatramin'ny andro any fa tsy araky ny tokony ho izy tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-bahoaka tsy mifanaraka amin'ny tombontsom-pirenena ary tsy mifanaraka amin'ny famelana ny rehetrarehetra handray anjara amin'ny fifidianana ny zava-misy ny lalàna misy eo amin'ny fifidianana dia manjary zany verinonoka teo lay tolona zay efa natao tamin'ireny etsiky ny fotsy ireny zay efa teneniko fa tena efa lasa lavitra raha mitoizina hatramin'ny farany izy iny fa no izy zany tsy nahataty ny didohany ny mpikarakara ny fifidianana moa isika ny olona niatrika ny tolona koa io lasany parasaka io dia nanjary lasa manjaka ilay tsy fahamarinana ary de hitatsika io izy io fa manjaka tokana io te antany mahitsy aloha andre matony irina rakoto arjona hoe asa tsara tsy hivinay any hoe ina marina moa zany tena zavatra nitranga tao anatinareo tao zany satria tamin'ny nampatonga le hoe nivadika lasa ny zara le hoe collectif any malagasy sy lay hoe firaisakina betsaka ny zavatra nyseho satria hitanao fantatrao fa 120 be zao ny atoko mitambatra zany miara-miasa
ary samy manana ny heritreriny ny heviny avokoa io rehetrarehetra ireo. Efa nitsidianao nresahana kely teo ihany ny amin'ny hoe présidentielle ve sa fitatanana miaraka no ampiarina ao anivon'ny collectif zany, ary nisy fivoriana zay nataonay tany akerana tamin'izay dia 5 amin'ireo atoko 120 ireo no ny fidy hoe aleo fiaraha-mitatana no apetraka amin'ity mouvement collectif ity. Tiako lazaina zany dia resy zany le resaka hoe présidentielle na hoe manendry filoha hitatana ny mouvement collectif zany. Teo zany de efa somary sahiran-kevitra ihany zany ny mpitarika ny atoko rehetra satria ny epitsoniny ihany dia lasa 5 sy 5 ndray le valile fifidianana zay efa natao zany any anaty PV atoko 5 ny tsipaka ny régime présidentiel roa no nanaiky izany nakatoy izany, ary rehefa tonga ndray ny fivoriana ny epitsoniny dia nisy tamin'ireo atoko ireo zany no niverina tamin'ny heviny hoe aleo ndray zay akatoa ary anaraka an'le présidentiel ka nahatonga ny atoko tamin'izany zany nizara roa miavaka tsara dia 5 sy 5 zay efa rahantsika hoe iza ny collectif ary iza ny firaisan-kina. Tao anatin'izany iraka sy mission nampanaoviny Flo Robelandry dia tsy nitsahatra ny ady ary nanao zay ho afako mikasika ny ampivondrona izany collectif zany ary tsy ireo député team teto Antananarivo no afaka handa na hitsipaka an'izany fa ny ady mafy ary nangataka mihitsy ny amin'ny hoe andao hoarotsakitsika ny président nareo de tsy izy zany fa inga marika Ravalomanana ary ny collectif rehetra kosa no anohana azy amin'ny fifidianana dia mino fa ho azotsika fandresena. Tsy nisy valiny nefa tahaka ny rano korina ao amin'ny lamosiny kanakana izany zavatra natolotra zany tao anatin'ny collectif izany. Amin'izao fotoan'izao zany hitatsika io manjo ary mampalelo mametsiny ny vahoaka kanefa mo nanao zay afaka izy nisy firaisana le fitambarana le fihavanana ary ao anatin'izany ihany koa zany tao tsy afenoko eto fa misy zany ny tao anatin'le atoko anankidimy zay ao anatin'ny collectif maro ny tsy nanaiky hoe tokony ao anatin'le flo ilay filoha izay nandray anjara nanao propagandy tamin'ny fifidianana kanefa dia nahagaga fa ohatrany natao ambiletra zany hoe tsy maintsy atao flo ihany koa nga floan'ny prositeny zany dia izay zany anisan'ny teraka disadisa satria ndraisy ny sasany zany no karazany famadihana ny firosony nga prositeny tamin'ny propagandy sy nandraisany anjara feno tamin'ny fifidianana satria mazava loatra satria le fotokevitra zay nijoriana zany de ny hoe tsy mbola feno ny fepetra rehetra irosona ny fifidianana ka dia zay no natonga ny flo rehetra tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana izy. Tao anatin'ny fifidianana solomavambahoaka samy nandray anjara daholo ihany anefa tao arinan'izay inona ny tena nampatonga le hoe ndao andray anjara fifidianana solomavambahoaka ianao moa isan'ny candidat tamin'izany fotoana zany ary nambaranao mihitsy tamin'izany hoe toizatsika ny Tsimbazaza ny tolona tao anatin'ireny fotoana ireny. Amin'izao fotoana izao moa zany ny ataontsika hoe nanisy solomavambahoaka raha lany avy amin'ny fanoerana ao Tsimbazaza raha fanarahana ny zava-misy aloha tena tsy hita hoe inona ny tena tolona mandeha aloha raha ao Tsimbazaza raha hoan'ireo le candidat zay hoe nivoaka tao anatin'ireny le hetsika maro samihafa ireny zany. Ahoana ny fahitanao an'izay? Raha tsika mahalala moa fa ny fifidianana solomavambahoaka dia élection de proximité izany hoe manakaiky ny vahoaka ary noheverina zany fa ho moramora kokoa ny hanaraha-maso izany ny amin'ny fizotra ny fifidianana zany na amin'ny fanarahana reo voka-pifidianana
Rehefa tena mikapa tokoa moa zany dia nahita ny atiny ary nahatsapa ary nanamafy zany ny ireo fampitandremana zay hita tany anaty atelier marobe ny karakarain'ny FFKM ny amin'ny tsy tokony rosoana zany amin'ny fifidianana raha tsy eo ilay fitoniana raha te ahazo fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra anjara. Rehefa tena naroso tokoa tao anatin'izany fifidianana izany afaka nampiseho ny programa izany ataoko ARB izany ary izahay ihany angamba tsy hoe sanatria midoka tena tao anatin'iny fifidianana iny no afaka nanolotra vahaolana ho amin'ny firenena mikasika ny tsy fanananasa ny tsy fandriam-pahalemana ary indrindrindrindra ny resaka fahefa-mividy. Hitanareo tamin'ireny fifidianana ireny fa marobe ireo mpifaninana taminay no nanolotra vola sy resaka koveta. Zany hoe raisinay ho toy ny fandresena miezinezina izany ny fahafahana sady nanolotra vahaolana ho an'ny firenena hialana amin'izao olana goavana izay mianjady amin'ny Madagasikara izao. Rehefa tena tao anatiny dia nahatsapa izay ary nahita porofo sy vavolombelona maro fa dia novidiana indray ny safidiny ny akamaroany malagasy raha ny tao amin'ny boribory tany fahatelo zao dia 70 000 ny isan'ny mpifidy ny 20 000 tamin'ireo olona ireo zany ny nozotra nakany amin'ny fifidianana. Nisy zany ny 50 000 izay tsy nyraiky loatra noho ny efa fahatahorana na ny maharesy lahatra azy ireo zany ny amin'ny vokatra mety ho avy ary eo ihany koa ny tsy fahatokisan'ireo olona ireo ny mpikirakira ny fifidianana ao anatin'izany zany ny ry zareo ao amin'ny CNI ny ao amin'ny HCC sy ny sisa sy ny sisa. Zay zany no anisan'ny nahatonga anay irotsaka ary tena nirotsaka ka nahita tokoa hoe manahoana sy manahoana izany fividianana izay ny ilazako azy fa kosa tsy fifidianana nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Andriamatoa Iada Jean-Pierre, raha ny resaka hoe tolona zany tao anatin'ireny hetsika fotsy ireny amin'izao fotoana izao mandeha ny resaka maro samihafa hoe nisy namadika ny tolona, nisy namadika ny tolona. Ahoana fahitanao azy Andriamatoa Iada Jean-Pierre? Indrindrindrindra moa zany nisy ny olana nitranga ihany koa zao tao anatin'ilay vovonana anankiray tao amin'ny firaisan-kina makasika ny candidature ny ben'ny tanàna an'izy ireo tany Mahajanga izay tsy afaka efa natolotry ny firaisan-kina rehefa avy eo lasa natolotry ilay antoko fotsiny dia toanany anankefatra ny anankiray tsy manohana. Ahoana fahitanao an'izany? Ya, angamba ny tsy fahitana no ilazako azy fa hoe fampatsahivana ny olona sy fahampahafantarana ny rehetrarehetra ny zava-misy marina teo amin'ny atreny ny hetsiky ny fotsy iny satria ny hetsiky ny fotsy dia efa nanana zany an'ilay hoe foto-kevitra ny joroana dia ny isiny ny fifidianana marina andraisa ny rehetrarehetra anjara ary mba ahafahana manaiky izay voka-pifidianana eo. Dia izany zany tokony asa rehetrarehetra tamin'izany tsy asa fotsiny tany amin'ny vahoaka fa nisy asa trany amin'ireo porotsakofidiana ary nisy asa indrindra ho an'ny CNI izay nitantana ny fifidianana tamin'izany andro zany. Ny raha tsika nahita fa mbola teny am-pandehanana fotsiny dia efa niova lay hoe tsy hiatrika fifidianana raha tsy mba misy zany zavatra azo tamin'ireo nangatahana dia ny fahafahany rehetrarehetra mandray anjara tamin'ilay fifidianana zay efa voasakana dia ny meloa satria marobe ireo olona tsy voasoratra ary tsy nisoratana anarana na noesorina tao anatin'isy mpifidianana ny anarana teo zany dia efa hoe misy zavatra ngezabe tsy ho tanteraka tamin'ilay izy fa ny faharoa manarakaraka an'izany dia hoe lay mba isiny lay mangarangarahara amin'izay tamin'ilay fifidianana satria ny raha tsika nahita fa taxi brosy nitondrana ny ireo ataontsika hoe matériel de vote nandeha nakany amin'ny province zay hitatsika sary marina alefa tamin'ny FB reny dia izany zavatra zany efa anisany hoe antony tsy nyrosona tamin'ilay fifidianana kanefany dia mbola nisy anankiray nanapa-kevitra nyroso tamin'ilay fifidianana ny olona tao anatin'ilay fitolomana
ny zavatra nangatahana tsy mandeha araky ny tokony ho izy, ny namany tena naratra mbola mitsabo tena tsy afaka niatrika lay fifidianana mihitsy nahoana ny vahoaka midradradratra mahita fa tsy afaka irosona lay fifidianana satria tena misy fanoliana goavana de nefany nisy ny nroso tamin'ny lay fifidianana. Izay ny zava-misy ny lazana fa hoe mamadika na tsy ny vahoaka no mahita an'izay satria ny vahoaka no nandany azy raha ohatra ka nieritreretin'ny vahoaka fa marina ilay lalakizorany kanefa irahantsika mahita ny vokatra ny fifidianana eo amin'ny tolona ny fitaritana tolona ohatran'ireny ianao no micrée an'ilay tolona, ianao no mamolavola manaposaka n'ilay tolona fa rehefa mitsangana ilay tolona tsy anao intsony iny rehefa miroso ny vahoaka miaraka aminao fa lasa tolom-bahoaka lay izy ka raha ekenao fa tolom-bahoaka lay izy de tsy anao intsony zany ny tena tompony manapa-kevitra fa ilay vahoaka miara mitolona aminao fa rehefa ianao no mieritreritra fa tolona anao io de anao no manapa-kevitra dia lasa tsy tolom-bahoaka lay izy fa lasa tolon'ny antoko na tolona ho anao irery zany de iarahantsika mahita fa ny vokatra azonao de lasa ilay olona miaraka aminao ihany no mifidy anao fa tsy ilay vahoaka. Manamarina ny tenin'ny Andriamatoa nirina Rakotoarijaona teo tamin'ny resaka fifidianana atao amin'ny boriboritany fahatelo hoe nafahana ny sitona mihitsy hoe lay fahaterahan'ny etsiky ny fotsikambana telo io zany a de nanjary nisy ny kolektifa nanjary nisy ny firaisankina ary nanjary nisy ilay vahoaka tsy faly de hitatsika fa ilay vahoaka tsy faly natratra 50,000 tsy tonga ny fidy ary ilay vahoaka nandeha ny fidy de hitatsika tsara ny vato azon'ny firaisankina hitatsika ny vato azon'ny kolektifa fa tsy nahatohitra n'lay 50,000 zay azon'ireo vahoaka tsy faly lesona tokony hotsoahany zany hoe rehefa mitarika tolona anao ka mivadika tolom-bahoaka lay izy de tokony ho ekenao lay vahoaka handray ny fanapaha-kevitra amin'ny zavatra atao rehetrarehetra de tsy mahagaga ankehitriny raha ohatra ka ireo olona zay nitarika ny etsiky ny fotsy mieritreritra fa mbola hanohy ny diany amin'ny etsiky ny fotsy any anefa efa nakanarana hafa firaisankina sy kolektifa dia tsy tafapetraka intsony ilay etsiky ny fotsy am'izay fotoan'izay ka ny vahoaka nanantena ny etsiky ny fotsy za miteny hoe tokony iverenany zany afoanana ny firaisankina foanana ny kolektifa miverina ny amin'ny etsiky ny fotsy de am'izay fotoan'izay tsy misy mamadika ilay tolona fa raha mbola mandeha am'izao a dia nidikan'izay lasa ho eritreretin'ny vahoaka fa ho mpamadika daholo ireo namela azy iraviravy tanana ankehitriny satria am'izao fotoan'izao nge ny vahoaka tena very fanambola velole tsy fantantsony aiza ny antsapazana satria ilay etsiky ny fotsy teo zay efa nanana ny fanantenana tsiry-panantenana angeza be to ohatry ny matononoko ankehitriny ohatry ny rava-maina ary mipatitaka de miparitaka de tsy haintsony ny mety hiafaraniny am'izao fotoana izao zany lasa efa very hoe olona hitaritolona ny malagasy ankehitriny raha ny ady atrehana amin'ny fanapiretana ankehitriny misy sy ny fahasahiranana rehetrarehetra misy ankehitriny tsy hitantsony izy ala iantsy-apazany satria ireo kandida raky ambe folo reo de tena anaty anain'ny vahoaka mafy mihitsy tam'ireny ary ny rahantsika nahita nge ny olona voatarika ilay etsiky ny fotsy averiko ilay etsiky ny fotsy no nahatarika ny vahoaka fa tsy ilay kandida akoriny fa hoe tia ny tolona ataontsika amin'ny etsiky ny fotsy de tonga ny olona fa rehefa rava ny etsiky ny fotsy rava na ny vato tokony ho azon'ireo kandida reo ary rava tsy nahazo akoriny an'ilay vato izy nanroso tamina fifidianana iny na nanroso tamin'ny fifidianana iny Andriamatoa Irina Rakotoarijaona ny tiako isariana ny saitsika dia ny tantara satria Madagasikara tokoa no resahantsika ary tany amin'ny tolo-panafahana tany amin'ny 7,700 dia tena nisy mihitsy zany vahoaka malagasy na havita na hamadika ny balan'ireo fahavalo ho lasa rano ary rahantsika mahalala fa indrisy vokatr'ireo mpamadika dia maty-ripaka ireo vahoaka malagasy satria nisy ny laza tamin'ireo vahiny ny tsy ambaratelo
mikasika ny fomba hiadivana amintsika malagasy tsy etatsetatsaritra ihany zay namanary ny anja ao anatin'ny fifanalkolozakevitra zay ataotsika mbola naizanaty zany iveriko kosa angamba aloha hoe mety hoe tsy nyrehetra no tena hoe mamadika ao anatin'izay resaka tolona zay fa mety hoe vahoaka ny mahita azy hoy Andriamatoa Iada Jean Pierre teo fa tiako anotaninanareo mirahalahy amty alina ity hoe niainga tamina ataontsika hoe tolona tsy nahita toerana namorina vahoaka ny répression na ny ina moa zany filazantsika an'izay ny herim-pamoretana nataon'ny mpitandro filaminana maro samihafa fa tsy nafahana ny kofoka rehefa tena tsy tafavoaka ny baolina nisy ihany koa moa ny tena nahery fo tao anatin'ny mpitarika isan'ny hoe naratra tsy teo dia lasa zay teo nanao ampilaminana dia tsy tafavoaka ny tolona dia ndao hiatrika fifidianana rehefa niatrika fifidianana maro indray ny hoe resy tany naty alabato ny fanoerana betsaka izany taraina maro samihafa manao an'izay rehefa resy tao anatin'ilay fifidianana indray io aloha tena tsy mahatafavoaka ninino ireo solomavambahoaka avy amin'ny fanoerana na anangatanana na aneo hevitra dia resy foana ao tsimbazazy ohatr'izay dia zao ndratsika aty fifidianana be ny tanàna dia mbola hoe zay indray aloha ny rosoana dia any indray no mitady vaholana dia toizana any le tolona mino aho fa mbola tsy vita mihitsy le tolona satria lay nedivanareo tamin'izany mbola tafaverina tsara mihitsy eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary ny vokatra ny zavatra taony zao iaina ny voaka malagasy zao le izy aloha hoe raha mahita ny zavatra miseho fa anio mihitsy ahy zao vao niresaka momba an'io fifidianan'io eto amin'ny hainovaky jery ary any an-trano aho dia mijery fotsiny ary mahita olona vao amin'ny fitondrana zay mitaraina amin'ny resaka alabato olona aty amin'ny fanoerana manao toy izany ihany koa eo ny kandida resy izay menomenona noho ny tsy fahatomombanana tamin'ny fikarakarana amin'ny fifidianana eo ihany koa ny kandida maresy kanefa dia mbola heninao ihany koa milaza ny tsy fahafahapony nandritra ny fifidianana raha bangona miaraka zany reo rehetrarehetrareo dia tena tsy nandeha tamin'ny laonina eny zany ny fifidianana satria ny ako lafy rehetra ao amin'ny fitondrana any amin'ny fanoerana ny resy ny maresy dia samy tsy afa-po avokoa amin'ilay fifidianana za mahatsapa fa tena misy zavatra tokony ho amboarina lalina eto amin'ny firenena melo ny irositsika indray amin'ny fifidianana manaraka kanefa moa efa natao zany teo aloha ary tsy voatohitra fa miroso tahaka ny rouleau compresseur le izy ary tsy misy afa-tsy ny zavatra tokana ihany no afahantsika manohitra izao tsy fetezana izao dia ny fandehanantsika manao rody be mandeha mifidy satria efa nambarako ombeny ombeny fa rehefa misy elanelana be ny eo amin'ny vaton'ny mpandresy sy ny resy dia sarotra ny mamilivily na koa ny manova ny voka-pifidianana raha ohatra kosa ka mifanakaikaiky ny vokatra dia tsotra ho an'ireo tsy mataotody ny anova na anamboatra amin'ny mamety azy ny voka-pifidianana rehetra izay ivokeo ny tena tatitra aloha zao mbola tsy fantatra mazava aloha mbola tsy mivoaka aloha hatramin'izao amin'ny teny zao hoe firy marina zany zao ny kandida be ny tanàna natolotry ny avy amin'ny ambara hoe fanoerana dia firy marina no avy amin'ny hirimara zany eo aloha zany zao mbola tsy fantatra aloha fa natiana na tsy tiana fa nametraka ny calcul politika ny foana ny fitondram-panjakana andemena sy andresena tanteraka ny fanoerana rehefa tsy resy rehefa no zany hoe nalefa ny tena etape par etape angamba ny filazanany zany hoe rehefa nanao etsika tena an-dalambe nareo dia rarana ary dia reny nisy naratry reny dia tsy tavoaka nareo dia tsofoka ty anaty fifidianana nareo dia resy indray nareo anaty fifidianana dia rehefa zao indray zany nareo anaty caution nareo asiana any anaty taratasy nareo asiana zany mahazo an'le fanoerana eto
aiza ahoana mitanjaka le fanoerana am'izany andreo matoa hiatra Jean-Pierre izy io andriamatoa iarinanja tsy hoe mariefo na matanjaka ny fanoerana fa za iverina kely am'le tolona aloha ny fahavoazana andriamatoa iandro robela iny a tam'ireny hetsika reny a de anisany vo izy tam'ireny fa marobe koa ny vo tam'ireny fa tsisy rery be de be mahitsy ny vo misy tratrany jambany izy ny totonany fa ny azo kosa tena mafy loatra zay zany ny tena mafy a nahazo andriamatoa iandro robela satria tena tari am'ny maso tari am'y lohany mihitsiny a no ny atraika zany lay izy anefa de mahavelim-bolo a raha ny fanambarana nataony teo fa mbola ijory satria ny fahavoazana toy ireny marina tokoa no anisany ataotsika hoe zezika mampitsiry sy maome aina ny tolona ao anatiny tsirairay ny fijoroana olona efa vomafy ohatry reny mbola vonina noho ny tolona no manamafy sy maome aina ny tolona zay hoatrihan'ny olona rehetrarehetra satria ohatra ray lehibe ho eo amin'ny tolona ho an'ny firenena izy tao anatiny reny fotoana reny saratra ihany fa nany mpilajampefilo io ny sorina akoatran'izay eny zay de teneniko hoe tsy ny fahavoazana ara-batana ihany fa nisy ny fivelomany ny ado zay maro isan-karazany raha tsika ny fanongotana ny entany sy ny karazany nisy ainana foy zay no teneniko aminao hoe tsy izy rery lay vo nisy ainana foy ane la raha matoa zay ny asa teny amin'ny plaza rehefa nongotana tamin'ny asany izy dia noho ny fitiavan'ny asany sy ny fandehanana mpamarinana dia nanjary niteraka fahafatisana ho azy lay izy betsaka ho a fa ireny hoa zany a tena ireny zany no anisan'ny zezika mamery ny tolaka de misaotra n'andriamatoa iandro robela tamin'ny fanambarana nataony iny zany a ny fanehoany fa mbola vonina ny anoy an'lay tolona izy a de anisany zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy zany na ho anay a fa de ny fanatetarana izany asa izany zany a sisa no andrasana zany a dia ny fanohizana ny tolona izany raha miresaka tolona ingatsika eto Madagasikara tsy zao ihany milaza ny mpitandro ny filaminana reny fanotaninao de hoe ka de nareo nge nampiasa nainanao fitaovana daholo koa e ianareo zay nitondra teo e zany hoe ny mpitandro ny filaminana eto amitsika zany satria tsy olona hoe tsisy grade lay miteny na sergent fa général sy colonel amin'io hoe ianareo zay nitondra farehetra teo nampiasa anay avokoa zany hoe nidikan'zany zany de hoe mpitandro ny filaminana mihitsy no manaiky fa izy dia anisan'ny fitaovana ampiasainy ny fitondrana izay zany a no toerana misy ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara rehefa izay no teniny tsy magaga izany satria itsika dia rafitra napetraky ny fanjanatany ary io mbola taritina io ihany satria ny rafitra napetraky ny fanjanatany de izany hoe fanaovana fitaovana ny mpitandro ny filaminana ary tsy izay ihany fa na ny fampianarana atao aza de hoe manatanteraka baiko mandray baiko de manatanteraka baiko tsy gagitsika zany rehefa hoe mandeha mitolona eny akalamanjana eny dia mamalilay colonel na général tsy mahay afaty zay ihany ny verbany hoe mpanatanteraka baiko zay satria maninona izay ny nampianarina azy izay ny na général azy izay ny na colonel azy zany dia ny fanatanterahana baiko ny fanatanterahana baiko de izay zavatra zay zany tokony ho elana amin'ny fanofanana ny mpitandro ny filaminana eto Madagasikara tokony hovaina am'izay mba ho an'ny lalàna ho an'ny firenena ho an'ny fahamarinana ho an'ny tombontsom-bahoaka fa tsy ho an'ny fanatanterahana ny baiko satria de lay baiko tsy misy fandrefesana na fandanjalanjana fa tonga de hoe zao ny baiko de zay ny tanterahana ka noho izany a tsy tokony ho mpitandro ny filaminana no anarany hoentiny reo fa tanatanteraka ny baikon'ny mpitondra fanjakana izay no anaran'ireo raha efa izay no avaliny satria tsy mpitandro ny filaminana izy ka amin'ny mampanatanteraka baiko ny fitondram-panjakana azy de anaiza anaiza toerana anaovanao zany an'lay etsika eto Antananarivo na eto Madagasikara de azony atao foana no manafona azy zany satria maninona ilalalana tamin'ny andro ny fanjanahantany tamin'ny 1963 no mbola ampiarina hoe rehefa anao etsika tsy maintsy manao fangatahana ohatran'zao na etsika ny voalaza ao anatin'ilay lalàna de hoe etsika eny an-danambe amin'ny voie publique no anaovana fangatahana fa ianao na manao etsika ny anaty trano mihidy na na voie publique ihany no filaza ny mpitandro ny filaminana zay teneniko hoe mpanatanteraka baiko
dia lasa ny baiko azony de hoe raha vao io ka nininona voalaza n'lay lalàna de ny fandravana n'lay etsika ataonao ihany a izay ny baikony akatony io na any anatin'ny toerana midy azy ianao ary na anao ary io fananana io de tsy afaka anaovanao ininona rehefa zay ny baiko azony de zay ny tanterahany talohan'ny taona 324 ataontsika hoe tany amin'ny taona 24 na ny talohan'izay sahirana ny voaka malagasy ary sahirana ny voaka malagasy hatramin'ny androany ny tolomany voaka malagasy de ny ahatsaratsara kokoa ny fiainany a mba hanovanova kokoa an'le fiainany hiala ao anatin'ilay fantrana ary isan'ny navelom-panantenana azy ireo ny tondrana fanovana teo amin'ny fiainany ireny a tolona maro samihafa ireny ny mpanao politika ny ataontsika hoe ny vahoaka moa zany rehefa nona tsy afaka mihetsika ntsony fa hoe zarara mba nisy an'ireny hetsika fotsy reny a mba misy mpanao politika mijoro de mba manaraka le vahoaka manaraka ny fandaminana sy ny lamina rehetrarehetra napetraka tamin'ireny fotoan'ireny satria tena hoe mba hikendry fanovana mba hikendry fanovam-piainana mandrakity ny androany anefa androantsika 2 oktobra taona 2024 eritaona tio ariana zany a tsy tafavoaka ny fanoerana mihitsy izay tolona izay dikan'izay zany mbola tompona andraikitra ihany koa zany ny fanoerana aloha tsy manala n'le malagasy tompona andraikitra ny mpitondra amin'le fahantrana sy ny sisa araka ny hoe manaiky fa mahantra ny voaka malagasy fa manana andraikitra koa zany ny fanoerana manao zay vitany mba hahafahana manala n'le vahoaka ao anatin'le fahantrana hita ihany ny ARB zao mba miezaka ihany nareo manao ino ty fampiofanana maro samihafa ao anatin'izay tsy voatery hoe tolona ohatrohatr'izay fa fa ahoana fotsiny ny voan'le vahoaka mba hanovana n'le fiainana mbola misy lalana fe andriamatoa ny rina rakotoarjona mbola misy lalana ho an'le vahoaka fe andriamatoa hiata lalana ne misy ary izay ny mbola hananana fanantenana anisan'izany ny resaka fifidianana izay ho avy io fa voalazanao teo ny resaka ARB zany de tsy mijanona akehitr'io mame fampiofanana marobe zany a mba hahafahan'le malagasy mamorona asa ho an'ny tenany zay aloha de tena hitanay zava-dehibe ary mbola maro ny tetika asa ho avy eo andala-piketrehana zavatra maro zay ho an'ny tanora ho an'ny fandriam-pahalemana zany am'izao fotoana zao fa tsy hoe lasa ny fifidianana vita amin'ny propagandy de io fa tsy hitantsony zany ny atoko ARB tsia atoko velona ny atoko ARB manana vina maro isan-karazany zay ary ho hitatsika ato amin'ny atoato zany fa idemara indray zany ny hetsika maro amin'ny resaka ara-tsosialy ihany koa dia mampanantena vahoaka zany fa tsy amela ny vahoaka ho tahaka izao zany ny atoko ARB fa hijoro mandrakariva hitondra ny anjara birikiny ho an'ny vahoaka n'Antananarivo sy ho an'ny vahoaka malagasy andriamatoa iazo aona ya marina tokoa zany tenenina zany misy arinanja tena le vahoaka malagasy a de misy foana ny fahantrana hatramin'izay tena nahantra mahantra misy foana fa ny olana misy a dia hoe rehefa nahazo toerana lay olona nampanantena azy fahanala ao anatin'ny fahantrana dia niamafy lay fahantrana mianjady aminy ary dradradradraina fa ilay olona mitondra teo aloha zay efa nampahantra azy teo aloha no mahatonga n'io fahantrana io lalindalina kokoa zay zany le analyse anefany a ny antony ny toloman'ny olona de hoe ny ametrahananao zany a eo amin'ny toerana io mba afaka n'lay ahazaonao toerana sehatra zany hanalana azy ao anatin'lay fahantrana zany izay le zavatra tsy magaga nge raha ohatra ka hoe ny tolona de hoe tsy atrika fifidianana tsika fa misy ny tsy maharoboka eny mieritreritra fa hoe efa samy tsy manao daholo somba lasa ihany fa aloha zay hiatrika mieritreritra ny tena no afaka tamiko de izay zavatra zay tsy maharoboka eny zay ny olana misy eto amintsika fataro tsara fa mpanohitra no tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009 mpanohitra nanana vina ngezabe sy tsara tarehibe toerinay zao fitondrana misy zao a tsy mety zao a anatin'ny fahantrana ny vahoaka latsaka lalina ny latsaka katerena ny firenena sy ny karazany fa rehefa nahazo an'lay fahefana izy a ny olana nisy de hoe ilay fahantrana nisy teo aloha teo vo may lasa lalina be kokoa lay fampitehana efa nisy teo vo may potika nanana roplaniny tsika ary amaty zao lasa tsy manana ny jirotsika nandeha
fa ataontsika hoe tsy ampy zao lasa tena tsisy ila tsy isy mihitsy fa tabatabaka zao ny rano lasa fatsakana sy lasa vovo tena lasa manana problème mangeda be atsika zany hoe ilay mpitondra nahazo fanjakana zany satria no izy tsy niomana loatra tamin'ny resaka vinam-piarahamonina fa ny fitiavany vahoaka azy no ilay fampanantenana fa hanala azy ao anatin'ny fantrana dia nanjary nahazo ilay toerana izy kanefa ny tsy ainy nanararoatra n'zany sy nametraka izany tao anatin'ny tena hoe faiza mitantana mba hafahana zany tena nanala ny malagasy ao anatin'ny fantrana na amin'ny ampahany azy dia tsy misy zany dia lasa zany lasa ohatra ratsy lay izy hoe tena le mpanohitra mihitsy hoe zany rehefa mahazo fanjakana dia lasa mandetika firenena ka normal be zany mipanohitra tsy maintsy mpanohitra ny tonga eo amin'ny fanjakana rehefa misolo ny olona mitondra anala ny fantrana fa ny fahaizany malagasy mifidy manana soa sy ny fahaizany malagasy mandray atanana miaraka aminy no aviny izay ny tena mety ho vahaolana sisa ho an'ity firenena ty ny firenena malagasy dia afaka am'izao fantrana zao afaka za mahita an'zany ny fitabozavozan'ny mpitona ankehitriny no mahatonga ny firenentsika latsaka io satria be loatra ny tsy firarahinna nylay atao hoe teknisianna ray zay be loatra koa nefa lay fampiasana nylay mahampinamana fa ao koa lay tena hoe tsy fahaizana mandanjalanja mametraka ny tsiraray amin'ny asany tokony ataony ohatra hoe ny dokotera dia manao dokotera ny teknisiana amin'ny travaux publique dia manao ny asany amin'ny travaux publique fa lasa mifangaro voraka ny atsika dia lasa tsy amin'ny toerana tokony ho isy azy ny tsirairay no miasa ka lasa ny toerany mpanao politika lasa ny teknisianna ndray ny any amin'ny toeran'ny teknisianna ndray lasa mpanao politika no mitoetra any aminy dia lasa miteniteny foana ny farany dia reny hitatsika reny fa milaza fa anao lavadrano eto Antananarivo renivohitra kanefa vataro tsara fa Antananarivo renivohitra dia tanan-dehibe ny ataontsika hoe ny 700 trano eto Antananarivo renivohitra dia puizara daholo no ampiasainy zany hoe ny rano maloto avy any anaty tokantrano dia mitsika atsika any anaty tany ndikan'zany zany raha anao lavadrano anao satria pate capillarité ny tsifany ny ataontsika hoe nampifreatika misy eto dia ho rano maloto tsy rano fisotro madio no azonao amin'io lavadrano io naovina naoviny tsy ho rano fisotro madio no azo amin'io lavadrano io fa mety au clair rano mazava fotsiny ny ilain'ny olona sy ny vahoaka an'Antananarivo rano fisotro madio ka ny famokarana rano fisotro madio ao amin'ny jirama no tokony apetraka tsara amin'le gestion de l'eau fa tsy hoe anao lavadrano erindray anao anaovana an'izao dia lasa tsy miasa amin'ny tokony izy lay rano fisotro madio rehefa avy eo izay zany le hoe tsy firarahina n'lay teknisianna ka lasa lay fanapaha-kevitra politika indray no maka ny toeran'ny teknisianna tsy manam-potoana indray le teknisianna anazavana an'le izy dia lasa mangina zany le teknisianna hoe tena tsy mety anie io resaka lavadrano resahanareo io fampisotro rano maloto olo le dia tsy mety zany le izy satria ilay fanapaha-kevitra politika zay no atao dia mangina daholo ny rehetrarehetra dia ohatra ny mety any lay izy fa ny tena marina ty firenentsika ty na izany izy mitondra eo mieny fa na izao fitondrana eo amin'ny toerana zao rehefa mahay mieno mahay mandrindra ary tena mametraka ny olona tsiraray amin'ny asany sy ny fahaizany dia tokony androso ty firenentsika ty ary afaka am'izao fanantrana zao ndre matoa ny irina rakoto arjona ahoana indray ny ataontsika hoe ho avy ny vahoaka malagasy sy ny fahitanao azy isany hoe nitolona ianao ary amin'izao fotoana izao mbola mitolona ihany koa miaraka amin'ny vahoaka ny fataotsy fanambarana nataon'ny filohan'ny RP moa teo hoe tsy mbola foana fandresena fa miemotra fotsiny dikan'izay hoe iandry 5 taona zany io monsieur Arnianja dia tsy voatery hiainga any ampitarika foana ny tolona fa ny vahoaka koa rehefa tena tsy zakany dia izy vahoaka ihany ary dia anapa-kevitra anao tolona efa ny rahantsika nahita ny tolona tamin'ny 2 ny tolona tamin'ny 1 ny tolona tamin'ny 2 sy ny 7 reny fa tsy voatery anaraka ny lojika n'ireny tsony ny tolona ho avy eto Madagasikara fa za kosa mino mahatoky fa maheripery zany maharipery zany vahoaka malagasy zany saingy zao rehefa tena feno no kapokany
dia milaza aminao a namanary ny anja fa vonona ny anolotra ny ainy ho an'ny tanindrazany zany vahoaka malagasy zany fa misy ihany aloha no mivoaka eny an-dalambe mandorom-pony hoe sy ny sisa aloha amin'ny jiro amin'izao fotoana zao le zava-misy ankehitriny eny hoe lahetsiky ny fotsy raha mitohitoy izao ary efa raha mahita eo fa efa mivadika hetsiky ny bidon jaune satria raha tsika mahita fa de ny filaran'ny bidon jaune zao koa dia tsy afaka raha vaniny mpitandro ny filaminana raha mijery bidon jaune ianao feno daholo ny fatsakana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra la naiky na ny mpitondra na ny mpitandro ny filaminana lazay tsika mpandray baiko tsy hitan'izay ho atao am'ireo firomonan'ireo bidon jaune reo fa raha azo ny atao reo de azo ny teneny aza lahatra ty ny bidon jaune raka fa manala baraka fa zareo numéro reo olo reo de samy any an-tranony any de atsona rehefa atsaka fa manala baraka ny firenena hoe tena tapitra matsaka daholo ve ny vahoaka malagasy ankehitriny fa zao io bidon jaune io mety hivadika ho tolom-bahoaka io raha izao no mitohy raha tsy hain'ny fanjakana ny mitantana ny fizaran-drano zay efa misy eto Antananarivo io tsy maintsy hoe ny fitantanana ny rano efa misy eo no ataon'ny fanjakana zay afaka azahono ny isatokantrano azy tsirairay rano fisotro madio tena na mbola androany ary ny olona amin'ny fanjakana no alefa mianatra mombany atao gestion de l'eau afaka ray volana izy defa manampahaizana noho izany tokony tsy ho problème zany lefa tsy andray fa ny hevitra no manampahaizana efa nianatra izy fa io tsy vitany hoe andavaka lavadrano anao de zay ne taloha tamin'ny fotoan'andro nefa nanao ihany ny impluvium tany Tuléar nisy an'izany hoe inona ny tsy natao tany ny taona rano tamin'ny citerne tany Tuléar ange nisy an'izany tany atsimo tany amin'ny sud ny adduction d'eau dans le sud fa ankehitriny lasa tsy be de be nge ny solution ny vahoaka nampandraisinao andraikitra tsy ho vita ray andro roa andro tsony zany fa raha ny fandraisanao tamin'ny 2009 nakaty no tena ny asa ny fanjakana tsy ohatry zao na toeran'ny firenena satria nataotsika fotsiny hoe reo tafitrano rehetrarehetra misy eto Antananarivo reto no nataotsika nanaovana impluvium maloha mifanangonana ny ranomorana hijanona amina toerana sy terina avy hatrany de efa nama amin'ny atsasany ny olana misy ankehitriny satria fatatsika tsara nge fa ny 97% ny orana eto Madagasikara vereny an-dranomasina ny fomba fitehirizana ny rano avy any amin'ny orana no lasa rano fa tsisy hoe rano maniry zany avy any amin'ny orana ny lasa rano de io no angonina ka nanao dame anao nanao inona anao nanao inona gestion de l'eau zany tatanao ny orana tatanao ny rano ametrahanao fomba mazava ahafahana mitahiry azy ary tokony tazominao any amin'ny toerana ambony ny rano fa tsy efa tonga tia be tsy mitatatra ty izy hoe eritreretinao hoe ahoana nanangonana azy de andao asiana an'zao tsy izany akoriny fa any amin'ny toerana ambony any izy de ny a zany ny teneniko hoe mafy loatra zany mahazo ny firenena ankehitriny fa izao tokony ampiasaina amin'ny tena fahaizany ny teknisianina rehetrarehetra ny nahatonga ny Hitler afa saika nandanaka an'izao tontolo zao tamin'ny ady lehibe faharoa de zay teknisianina rehetrarehetrarehetrarehetra nalainy daholo ary nafany navita zavatra be dehibe ny zavatra vita tamin'ny andro Hitler firy andro fotsiny izy mavita avion de guerre sy ny karazany rehetrarehetra izany zany no tokony ataotsika fa tsy mametraka olona miteniteny foana ara-politika raha hiteny fotsiny tsika misy mpanao politika ankehitriny milaza fa feno andralanta de tsy azo asiana fakotsony fa efapolo metra de 7 metra ave no problème ny Madagasikara fa na 1 kilometra ary ny avon'ny fako ao andralanitra de azo atao tsara ny mametraka fako eo ambony 1 kilometra tsy izany no tokony problème ny Malagasy fa ny manam-pahaizana tsy ampiasaina ny olana ny olona ny efa mipetraka any amin'ny volana no eritreretiny tongany de ny anao ny ametraka fako eo ambony 1 kilometra tsy ho vitanao de inona zany misy manam-pahaizana tompoko mahay an'izany ary tsy olany zany fa ny tokony fandaminana nyreny toeranyreny no tokony atao ho ara-pahasalamana aleo hiasa ny teknisianina amin'ny asany de aleo ny mpanao politika hiasa amin'ny asany sy apetraka amin'ny toerana misy azy eny tompoko indrembava amin'ny fifidianana communal tiako apetraka aminao ty fantanin'ity andriamatoa Iada Jean Pierre satria ny eto Antananarivo amin'izao fotoana zao isa ny ifantohan'ny rehetra ihany koa ny fifidianana be ny tanàna
efa fatapatatra daholo ihany zany ireo le nametraka ny taratasy filatsahakofidinina zany hoe ny lohalisitra ao anatin'ireo le candidat ilatsaka be ny tanàna atao Antananarivo ireo. Inona ny azonao ambara ndray mitompo maso? Ndray mbava amin'ny resaka momba be ny tanàna dia tsotra ihany ny anahy. Ny be ny tanàna reo aloha zany hatramin'izao aloha tsy fantatro hoe atreto fa tsy fantatro ny amin'ny resaka propagande tsy mbola hitako loatra inona le tena vinam-piarahamonina apetrany ka ahitana taratra fa hampandroso sy hampilamy Antananarivo. Zay ihany. Fa ny faharoa manarakaraka an'izany dia tokony hatsapa tsara le be ny tanàna fa rehefa be ny tanàna izy dia izy no mpanatanteraka na exécutif eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Antananarivo renivohitra tena hain'ny firenena ary hitarafana ny fiainan'ny firenena rehetrarehetra io zany. Io tsy hoe isafidianana hoe mpanohitra na tsy mpanohitra fa tena savitry fa zany teneniko amin'ny olona fotsiny dia hoe misy fotsiny ny milaza hoe rehefa tsy miaraka amin'ny mpitondra fanjakana ny lany be ny tanàna dia ho sahirana lay be ny tanàna tsy androso lay faritra tena lainga izany satria ny rahantsika nahita fa Antananarivo renivohitra teo dia olona natolotro ny fahefana nandritry ny 5 taona ny teo fa ny rahantsika nahita io misy Antananarivo. Rahantsika nahita io tsy mitombona zany hoe tsy maintsy olona miaraka fa mila olona vonona matotra mahay ary manana ny fomba fiasa rehetrarehetra ahafahana hiala amin'izany ka na tsy hiara-iasa amin'ny arany fitondrana mpanjakana fohy be dia afaka miaina tsara zay ho be ny tanàna tonga eo. Maro ny lalana ahafahana tonga amin'izany fa tsy hoe ana satria azadiny fa exécutif mpanatanteraka ianao rehefa be ny tanàna tonga eo. Ny aha fotsiny fahitako ny fifidianana be ny tanàna tamin'ity tsy Antananarivo renivohitra rehetrarehetra dia satran'izao fitondrana zao ny ametrahana PDS araka ny Madagasikara ary mampiseho ohatra mihitsy izy zany tamin'ny Antananarivo renivohitra hoe raha olona niaraka taminay zany no lany be ny tanàna teo jerevonareo fa tsy nandroso Antananarivo fa rehefa nametrahanay PDS teo jerevonareo fa vao fotoana fotsiny nipetrahan'ny PDS eo dia ohatr'izao ny fiovana Antananarivo dia izay endrika izay zany no hitako apetraka eny hatramin'ny fanaovan-dalana kely amin'izao tena ampisehoana hoe tokony PDS no hitantana ny Antananarivo satria rehefa PDS manko no mitantana ny tanàna ny be ny tanàna tsy misy fa PDS ny amina commune anankiray dia ny fanjakana fohy be zany no mahazo vana hoe nahavitasa na navita tsara tao amin'ilay commune amin'izay fotoan'izay dia ny dikan'izay lay filoam-pirenena sy lay gouvernementa no mahazo laza fa tsy le hoe le be ny tanàna satria izy dia tiany ho apetraka izay rano Madagasikara mba hahafahany zany milaza fa izy ny tena mahavita azy afaka hahatonga ny fandrosoana eto Madagasikara ka hatateraka n'ilay tena hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso kanefa fataro tsara izany asa politika ataony zany dia manafanina foana tanteraka n'ilay atao décentralisation. Inary tapitra ny fotoanantsika fa mena 2 minitra angamba ianao andre matony Rina Rakoto Arjona amintina zay voaresaka teto androany. Ny tianambara angamba dia tsotra mbola tsy tara ary nandeha tamin'ny dinidinika teto ny mahazava-dehibe ny firaisankina ny fihavanana ny fiarahamietana ao anatin'ny firenena iray ary miantso manokana ny mpanohitra ankehitriny. Mbola tsy tara afaka manao zay faraherintsika mba handresentsika sy hametrahantsika candidat afaka handresy ny candidat ny fanjakana. Mety isy teny hoe efa tafapetraka ny candidat azo atao tsara tompoko no desista na dia mandeha raha propagande ary manohana candidat ray zay mba etaetako amin'ity arrivité. Sotra to. Inary ankasitrahana be dia be sika rehetra tany atokantrano tany nanaraka ny fandarana soiteny hatramin'ny farany tamin'ity androany ity izay niavaka kely aloha tena hoe nresaka tolom-bahoaka ny fiainam-bahoaka no isan'ny resahana satria isan'ny daty manan-tantara ty androany ity aloha raha nresaka hoe tolona sy ny fitakina ny famarinana sy ny fifidianana madio teto Madagasikara asa raha mba ho tafiditra any amin'ny leson'ny
klasy septième any arina any nietsika fotsy any arina fa hitatsika eo fa ohatra ndray zay taloha nianatra ny taloha de am'izao ndray tokony mba holesina ho an'ny any arina de mipetraka ho tantara zany anaran'Andriamatoa Andry Raobelina sy ny anaran'Andriamatoa Nirina Rakotoarjona zany tao anatin'ny resaka fiainam-pirenena fa zava-dehibe zany ary midika zany fa misy olona tompona andraikitra manana matsiaro fa tia tanindrazana eto amin'ity firenena ity fa tsy hoe izay olona rehetrarehetra mijoro amin'ny resaka politika akory de hoe amodika firenena daholo tsy atompoko fa misy ny tia tanindrazana misaotra betsaka tompo kilasy tompoko vavy mandrapitafa amintsika rehetra veloma tompoko